Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Mitadiava namana hiaraka aminao. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha manana fikasana ianao na tetikasa na zavatra tiana atao sy ho tanterahana, dia tsara foana mitady namana. Olona izay tena azo antoka hiaraka aminao hanatanteraka an'izany tetikasa izany. Fa na ny Baiboly aza dia niteny any amin'ny Genesis hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Ary tahaka izany koa ny hoe tsara ny roa noho ny ray, any amin'ny Toriteny 4:1-5. Ary io namana io dia tena mila fidividiana tsara hoe iza ilay olona izay hiaraka amiko hanatanteraka an'ity tetikasa na ity fikasana izay kasaiko atao ity. Andeha jerevantsika ny tantara any amin'ny mpanjaka faharoa 4:1. Satria dia misy ireo zanaky ny mpaminany ozy eo amin'ny andininy voalohany ny teny tamin'ny Elisa hoe efa tsy omby anay ny toerana izay toeranay eto aminao, masina ianao aoka akan'ny Jordany izay ka samy akahazo iray avy any dia anao trano ho anay any mba hitoeranay. Ary hoy izy mandehana ary ianareo. Reto hoe zanaky ny mpaminany reto misy mpandinika soratra masina sasany izay milaza fa mpianatra Elisa ihany ireo, izany hoe disciple. Le mpianatra mpanaraka azy ireo dia lasa niabetsaka dia tsy atonona intsony izany le toerana dia nangataka ry zareo hoe aleo izay mba hiala eto andeha ho any Jordana dia akahazo any dia anao trano any. Izay zany le tetikasa, izay zany le fikasana tao amin'izy ireo. Dia nahazo tsodrano tsara mihitsy tamin'ny Elisa hoe mandehana ary ozy izy. Dia eo amin'ny andininy fahatelo dia hoy ny anankiray hoe masina ianao aoka mba hiaraka amin'ny mpanomponao ho any koa ianao. Ary hoy izy namaly hoe andeha ihany aho ka dia niaraka taminy izy. Izany hoe nangataka zany ny anankiray hoe andao mba hiaraka aminay eo any. Elisa io nangatahana io. Ary matoa havana ireto olona ireto miangavy mangataka ny Elisa hiaraka aminy dia misy dikany. Fa tsy resaka hoe fangatahana fotsiny amin'izao io fa misy antony. Ianao zao raha ohatra ka misy zavatra ataonao na misy zavatra alehanao ka misy olona hiangavianao hiaraka aminao, misy dikany matoa anao nanao an'izay fiangaviana izay, fa tsy hoe fiangaviana mandeha azy amin'izao ilay izy. Azo heverina aloha farafahakeliny ny hoe voalohany satria Elisa dia lehilahin'Andriamanitra. Ary fantatr'ireo olona reo tsara mihitsy izany hoe Elisa izany satria olona niara-niaina tamin'ny teo malala tsara ny herin'Andriamanitra miasa ao anatiny. Sady tamin'izany fotoana izany ny olona tsy hoe afaka tonga dia hifandray mivatana amin'Andriamanitra izany, fa tsy maintsy amin'ny alalan'ireny olona manokana ireny any, satria olona efatra ihany tao amin'ny testamenta taloha no nitoeran'ny fanahin'Andriamanitra dia ny mpanjaka, ny mpisorona, ny mpaminany ary ny mpitsara. Reo ihany dikan'izay zany raha te hifandray amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy mifandray amin'ireny olona ireny. Ka ny fisian'i Elisa miaraka amin'izy ireo any zany dia tahaka ny hoe fisian'Andriamanitra, fanatrehan'Andriamanitra an'izay ilay hoe programa tanterahan'izy ireo zay. Ankoatran'izay dia Elisa moa zany olon'Andriamanitra dia misy antoka zany, misy fiarovana koa zany ao ambadika izany. Satria raha misy zany lozaka andeha ho any Jordana zany mbola mety tany lefitra ny andehanana, ikapa hazo ala zany no hitoerana, mety hisy ny biby sy ny toy izany, ny fahavalo sy ny olana isan-karazany dia ny fisian'i Elisa zany dia karazany antoka ho an'izy ireo, zany hoe ny fidiana tsara mihitsy ity lehilahin'Andriamanitra ity hoe andao hiankaviana izy mba hiaraka amintsika andeha ho any. Dia tena nandeha Elisa, fa farafahakeliny koa ankoatran'izany dia ny hoe satria anao trano, zavatra goavana izany tetikasa izany, ka Elisa efa mba zokiolona ihany dia Elisa zany azo heverina koa hoe hanolo-tsaina sy mpianatra an'zareo ao anatin'izany. Zany hoe tena misy tombontsoa lehibe mihitsy zany ny fiarahan'izy ireo amin'ny Elisa, ary izay no nahatonga azy ireo niangavy hoe ndao mba hiaraka aminay. Dia rehefa tena jerevanao ny toan'io tantara io dia tena nisy olana tokoa tany latsaka tany anaty rano ny famaky. Dia nitaraina tamin'ny Elisa ireo dia nivaly olana. Nisy azona tsipy ny Elisa tao dia nitsingevana le famaky dia izay le hoe nahazo tombony izy satria nahay ny fidy ny olona izay niaraka tamin'ny mpanompon'Andriamanitra no fidiny. Dia inona raha zany no lesona tiana hoe ho ampitaina amintsika ao anatin'izany, satria efa nambarako teny am-piandohanany hoe mitadiava namana hiaraka aminao fa aza mandeha irery izany mihitsy eo amin'ny fiainana. Raha amin'izao fotoana izao hitady olona ianao, iza ny olona mahatoky, iza ny mpanompon'Andriamanitra azo antoka afaka hiaraka aminao hoe tsy sery zany dia mety ho sahirana eo ianao
ary tena mety tsy ahita mihitsy sady mety misy tsisy olona koa mety ho afaka anatanteraka zany fa na dia ny vadinao aza ny olo tianao aza mety tsy afaka tena hoe hiaraka aminao foanafoana zany izy fa efa nomen'Andriamanitra isika ry havana dia tsy iza fa ny zanany ny fanahin'ny zanak'Andriamanitra no efa nomena antsika mba hiaraka amintsika satria fantatr'Andriamanitra mihitsy zay le hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy tsy mety amintsika le manderery dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny sika dia io fanahin'Andriamanitra io zay tsara lavitra no Elisy io dia tena angatao mihitsy ninninona lehanao izanaiza lehanao ninninona ataonao dia angatao io fanahin'Andriamanitra io dia raha ivoaka ny trano ianao dia aza mandeha rery fa tonga dia angatao mihitsy hoe fanahy masonao mitarika ianao miaraka amiko ianao ary ianao no oka hanolo-tsaina hiaro hanampy amin'ny lalana zay alehako dia ho hitanao fa izy fombiazana zany lalana lehanao zany na dia misy ihany aza ny olana samihafa zay mety hoatrehanao any amin'ny lalanao any dia tahaka zany koa rehefa ohatra ka mpianatra ianao andeha hiatrika fanadinana dia aoka ho azonao antoka tsara mihitsy miaraka amin'Andriamanitra fa tsy manterera manao an'ity fanadinana ity mpiasa ianao andeha hiatrika entretien ngambany ianao na misy misy présentation ataonao dia aza mandeha rery zany fa tena hidongio mihitsy ny fanahin'Andriamanitra hidongio mihitsy Jesosy Kristy hoe Jesosy miaraka amiko ianao eto akaikiko eto ianao manolo-tsaina ianao miara-mamaly ny fanontaniana rehetra amiko eto ianao dia ho hitanao fa tena mahazo fahombiazantsika ao anatin'izany ninninona atao ninninona le indrindrandrindra moa fa raha misy tetikasa izay tianao atao dia aza mitady olona hoe ndia hoe mpanompon'Andriamanitra ho tangizira zany mety ho afaka ihany izy amin'ilay fanombohana hiara hivavaka aminao fa niaraka aminao isan'andro tsy ho vitany fa Jesosy Kristy no mahavita an'izay izy rery ihany no afaka anatanteraka an'izay tena miaraka aminao izy ary efa nambarana zany hoe indro aozy momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao izao izy tsy afoy anao na andao anao akory fa tiantoka ry havana izany hoe mandeha rery zany fa tena tombony kosa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia tsy mandeha rery zany tsontsika manomboka zao fa misy miaraka amintsika dia ny fanahin'ny avo indrindra ny fanahin'Andriamanitra ny fanahin'i Jesosy Kristy no mitoetra sy miaraka amintsika momba antsika dia ozy ny tenin'Andriamanitra ny Romaina 12 hoe raha Andriamanitra ara ny momba antsika iza no atohitra antsika dia izay no mahatonga ny amin'ny teny manao hoe mitadiava namana fa aza mandeha rery zany rehefa misy zavatra ataonao ninninona tanterahanao dia io namana io Jesosy Kristy io ary raha ny tena marina i Jesosy Kristy no efa tonga izy mihitsy no mitady anao izy mihitsy no mitaona anao izy no mandondony ambaravarany fonao fa te hiaraka aminao izy ary izy no miteny hoe raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy hiary sakafo aminy zany hoe onona tanteraka ao amintsika ao izy raha hampandrosoantsika izy dia ny andrasana zany amin'izao fotoana izao tsy ianao intsony hoe hangataka hoe Jesosy andao hiaraka amiko fa ny andrasana zao ianao hanaiky hoe Jesosy vonona hiaraka aminao fa izy efa ela no te hiaraka aminao ary efa ela izy no nitady ianao dia anjaranao amin'ity an'io ny mamaly zany antsony tombo zany ka ilaza manao hoe Jesosy hanaraka anao manomboka androany dia ny fiainako tena hoe ento araka ny sitraponao dia ianao le Andriamanitra zay tompon'izao rehetra zao manjaka amin'izao rehetra zao miasa amin'izao rehetra zao no ka hiasa amin'ny fiainako iray manontolo fa tena misy tombony izany namana an'Andriamanitra zany toy ny mpanao salamo hoe andramo ka izaho fa tsara Jehova sambatra ny olona izay mialoka aminy ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen.